La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. misongadina ao anatin'ny tedi-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo mahakasika ny fampitomboana ny fampidiran-kitra fanovana maro no hita ao anatin'izany tahaky ny fampitomboana sy fampianana hitraloha fividianana roa samihafa no tanterana ny fahafito amby roapolo ny volana novambra izao efa tomombana ny fikarakarana rehetra raha ny fanehoan-kevitry ny sy ny androany afaka manamarina ny anarany eny anivon'ny fokotany ihany koa ny olo-pirenena nanolotra 50 tapitrisa ariary ho fanampiana ny fananganana pepinière eny amin'ny kanja soa mandragizay ny masivosino monina sy miasa eto Madagasikara tolotalana amin'ny fitondram-panjakana atratrarana ny tanjona amin'ny fambolekazo nanomboka androany ary farana rampitso ny fanadinana antsoratra amin'ny certificat d'aptitude pédagogique ho an'ny sekoly ambaratonga fototra manerana ny nosy nahitana fiakarana hatrany amin'ny 350 isanjato ny isan'ny mpiadina tamin'ny ity taona 2024 ity. Maresaka iresa-pirenena any Bolivia mitaky ny fanesorana ny filoham-pirenena mpisolo-toerana sady ny pomban'ny filoha teo aloha Evo Morales. Vahoaka anarivony arak'izany no natanteraka fihetsiketsehana tapaka avokoa manoloana eo ny lalana ivezivezena any an-toerana. Ny ateterin'ireo avetra. Finaritra tompoko kilasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny École TV Kamanasanoa anaraka izany hatramin'ny farany vaovao voaray amin'izao dia manao matitra any Niger Madagasikara amintsika amin'ny teny izao efa miditra amin'ny fizaram-potoana faharoa afaka fotoana fohy efa vita amin'ny fizaram-potoana voalohany mitarika amin'isa efatra noray isika eto Madagasikara ry zareo Nigeriana no napiditra ambola voalohany nasahala izany lalaina nomenjarana abolida nanampy nisa roy bolida namony nisa fahatelo anisy tamin'ny alalan'ny penalty ary namarana ny isa ho amin'izay fizaram-potoana voalohany izay Carolus waratsika ihany makasika n'izay lalao izay sy mizotra ny score ao anatin'izay lalao an'ny Niger Madagasikara izay fa mialohan'izay dia nisongadina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo mahakasika ny fampitomboana ny fampidiran-ketra fanovana maro no hita ao anatin'izany ny antsipirin'izay izay entiny miantanandriana anatin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana ankapobeny fiovana maro no voarakitra ao amin'ny teti-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo teboka voalohany ny fampitomboana ny fandoavan-ketra ohatra amin'izany ny fakana hetra valo isanjato amin'ireo tsenam-barim-panjakana amin'ny alalan'ny TMP na ny taxe sur les marchés publics tsy voakasika ireo ny tsenam-barim-panjakana efa mandohetra raiky ny efa voasoratry ny lalànany amin'izany vinavinaina azona raiky amin'ny 200 miliara ariary io fisiany hetra valo isanjato io eo ihany koa ny fampiakarana ny droit d'assise na ny volalaina amin'ny labiera izay lasa 900 ariary isaky ny litatra azona tombony eo amin'ny 20 miliara ariary amin'ny fampidiran-ketra fampitomboana ny hetra laina amin'ny ranom-boankazo ary lasa 100 ariary isaky ny litatra voakasika ny fitombony hetra laina ihany koa ny sigara lasa 730 ariary ho an'ny sigara paquet de 20 ity faran'izay vinavinaina ampitombo mandina ny 500 miliara ariary amin'ny fidiran-ketra itombo ihany koa ny volalaina ny amin'ny vato sarobidy itombo 10 isanjato ny volalaina amin'ny télécommunication na ny resaka fifandraisan-davitra isy ny hetra TVA ho an'ny katsaka sy ny varim-bazaha ankoatra izay ny fanataovana 10 isanjato ny ambony ampangaraisin'ireo mpandrahara vahiny mpampiasa vola eto Madagasikara etsakilany entina mehezana ny toe-karena sy anatratrarana ny tanjona ao anatin'ny PGE nofoanana ny hetra fanafarana ny fitaovam-pamokarana samihafa nofoanana ihany koa ny TVA ny gaz ampiasaina tokantrano sy ny vokatra mifandray amin'ny fanabeazanaizana
ahena 10 isanjato ny fakana ambony ampanga amin'ireo izay misehatra amin'ny asa mifandraika amin'ny fahasalamana sy ny fampianarana. Ho an'ireo samy mpitatitra entana sy ny fiaramanidina kosa indray napetraka ny DE na ny droit d'enregistrement ankoatra ny hetra tsotra teo aloha. Raha isanjato amin'izay afarany io saingy tsy mahazo mihoatra ny 5 tapitrisa ariary. Misy 4 ariary kosa ho an'izay vaovao. Tsy maintsy hisy fanadihadiana ankilany mialohan'ny hanakatonana orinasa iray na sehatra asa iray mialohan'ny fanatsaharana ny fandoava-kevitra. Manodidina 120 miliary ariary araka ity LFI 24 ity ny vinavina fahafaty antoka ny amin'ny aba sy ny hetra eo anivon'ny fahatseranana noho ny famaritana ny vitsoloka. Tanjona amin'ireo fiovan'ireo ny ampitomboana ny fampidiran-ketra eto Madagasikara entina maliana ny filan'ny firenena eo amin'ny fampandrosoana. Eo ihany koa ny fampifanarana ny vola miditra manoloana ny politika mpanjakana ankapobeny. Fifidianana roa samihafa no tanterana ny faha-7 amby roapolo ny volana Novambra izao. Efa tomombona avokoa ny fikarakarana raha ny fanehoan-kevitry ny CENI tamin'ity androany ity. Henri Florio. 7 andro mialohan'ny higadona ny fotoana natanterana ny fifidianana kominaly ny 7 amby roapolo Novambra izao. Efa tomombona avokoa ny fikarakarana rehetra. Raha ny fanazavany vao miera maleo tena amin'ny fifidianana androany. Efa mirosa amin'ny fanaparitana ny bileta tokana ho an'ireo komina lavitra indrindra sy sarodalana ny eo anivon'ny CENI amin'izao fotoana izao. Amin'ny ankapobeny zany reo le faritra lavitra dia efa lasa avokoa. Raha ny androany zany dia misy district anankitelo. Eo zany Beroroa zay zany moa anisan'ny asan'ny CENI dia taterina le izy hoe rehefa natao ny fandefasana reo le fitaovanareo noho ny anton-javatra samihafa fahasarotany lalana dia ny verin-dalana zany lay fiara nitondra ny entana nakany Beroroa fa rampitso ihany zany dia efa tonga ny atoerana zany reo le entanareo. Ny any Maroantsetra dia androany zany no niala ny samba Vanomanara nitondra ny entana makany Maroantsetra. Dia ny any Marolambo moa zany dia tsy ao anatin'le fepitaona zay ny everana azy ihany koa zany ny fandefasana ny entana fa ao anatin'ny fijerenana zay zany ny CENI ary tonga any zany reo le entanareo. Efa miparitaka ihany koa ankilan'ireo fitaovana ampiasaina mandritra ity fifidianana kominaly ity. Azon'ny olom-pirenena atao ihany koa ny manamarina ny anarana ao anatin'le fifidianana eny anivon'ny fokontany manomboka izao. Ny amin'ny listra dia efa nezahan'ny CENI zany nalefa meloa izy iny midadasika be moa Madagasikara. Misy zany ny efa ary ny akamarony dia efa any ampelantanany ihany zany reo le listra reo rehefa vita sonian'ny mpikambana ao amin'ny voamera misahana fifidianana eo anivon'ny district. Tsy maintsy misy sonia sy fitomboka reo le ao amin'ny saida reo zany io le listra io dia alefa makany amin'ny fokontany. Zany hoe rehefa tonga any zany melohan'ny fa 7 amby roapolo ny volana Novambra dia efa azo atao sahady zany ny manamarina hoe ao anatin'le lisam-pifidianana ve le olona tsy voatery andro ny vaninandro ny fifidianana. Hifarana ny alatsinainy ho avy izao amin'ny 12 alina araka izany ny fotoana ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana mpandolo-tsaina ny tanàna. Ny 14 Janoary 2024 no hivoaka ny vokom-pifidianana ofisialy avoakan'ireo fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana eny anivon'ny faritany enina eto Madagasikara. Tonga eto Madagasikara manao tombanezaka ny dingana vita amin'ny ady amin'ny kolikoly ny filan-kevitry ny vondrona afrikanina eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay azo hitarafana ny toeran'ny Madagasikara ny fahavitan'ny tombanezaka ka ahafahana misarika mpamatsy vola sy mpandrara maro. Ivry. Nanomboka omaly fahavalo amby folo ny volana ny tonga eto Madagasikara manao tombanezaka ny dingana vita ny firenena. Amin'ny ady amin'ny kolikoly ny delegasion ny filan-kevitry ny vondrona afrikanina momba ny ady amin'ny kolikoly izay tarihan'ny filohany Begeto Miarom. Ankoatra ny fankatoavana ny voalaza ny fifanarahan'ny vondrona afrikanina momba ny fisorohana sy ny ady amin'izay kolikoly izay. Maro ny tombony ho azo amin'izany hoy ny tale jenerala ny Bianco. Miankina lehibe lehibe amin'io ny fahatongavan'ny ataoko hoe ireo vahiny eto amintsika anisany izay antoka lehibe zany ny fahavitany zao tombanezaka zao ametrahana Madagasikara eo amin'ny toerana izay tokony hisy azy ary indrindra amin'izao fotoana zao tsika mitady mpamatsy vola avy any ivelany amatsy an'ireo tetikasa maro isatsokajiny anjara ndraikitry ny Bianco ny manome an'izay ataoko hoe saritsary tsara ho an'ny Madagasikara zay ilazana fa azo antoka ny fampiasam-bola eto Madagasikara.
Isy araka izany ny fihaonan'io delegation'ny filan-kevitro ny vondrona afrikanina eo amin'ny ady amin'ny kolokolo io, ampisehatra isan'ny tokony toy ny fiarahamonim-pirenena, ny pôle anti-corruption, ny comité de sauvegarde de l'intégrité, ny service de renseignement financier sy ny maro hafa, amaritana ny dingana vita ny Madagasikara ka ny alakamisy ho avy izao no ampafantarina Paibe Maso ny voto atin'izay. Taorian'ny ady hevitra izay naharitra ora maro teny andafavaratra omaly nangina ary tsy nahenoana feo ny fiarahamonim-pirenena izy ireo izay tokony anana andraikitra mivantana amin'ny fanentanana ny olo-pirenena. Henri Florent. Fotoana tokony anehoan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo, ny firaisakina sy fitambarana ny fotoana tahaka izao, izay amin'ny fitakitsika ny hamerenana ireo nosy malagasy ireo amintsika. Mahakaka ny rehetra nefa ankilany, fa tsy harenesam-peofiry ireo fiarahamonim-pirenena sasatsasany, izay tokony hitarika ny olo-pirenena sy aneo hevitra mahakasika ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo. Tsy hita mazava amin'izy ireo ny tena fitiavan-tanindrazana. Tsy mieritreritra izay andraikitra ho tazonina izy. Satria tsy ao aminy le tena fitiavan-tanindrazana, matoy tsy tonga ao. Reo ny tena tokony anentana olona ny société civile. Zahay antokotrikafo dia mametraka tsara mihitsy hoe zava-dehibe ny fiarovana ny tombontsoa-pirenena tahaka an'io. Tsy ho anay izay ao anatin'ny antokotrikafo amin'izao fotoana fotsiny io, fa ho an'ny taranaka rehetra faramandimby. Tsy nisy fifampidiniana nataon'ny mpitondra malagasy teto hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia anjarantsika amin'ny resaka zany, ao na ny ataon'le société civile. Ankilany, fotoana izao no tokony ampisehoan'ny fiarahamonim-pirenena ny fitiavan-tanindrazana amin'ny fanentanana ny olo-pirenena, miandry ny fihenkevitra mivoaka ny eo anivon'ny roy. Ekipa afaka manampihevitra amin'izay dia miandry zany izay ny andetoko hoe fomba fiasan'ilay komity koa hoe fomba fiasan'ny ampandray anjarany rehetra ve ilay fomba fiasa sa mety hoe ao anatin'ilay siatry ny komity ihany no mahatanteraka azy dia miandry ihany koa ny atotam-baovao sy ny zavatra ifampidiniana amin'izay vao tena afaka andetoko hoe teny tsara hoe inona ny mety ho fandraisana andraikitra ny fiarahamonim-pirenena malagasy. Fa ny zavatra azo resahana fotsiny dia ny fiarahamonim-pirenena malagasy mikevitra amin'ny rehetra hoe tokony apetraka ny fiandrianany firenena ao anatin'izay nosy izay. Namoaka fanamarana ankilany eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika izay manambara fa misy ny tsy fitofikevitra eo amin'ny ora amin'ny famaritana ny mahakasika ny fiandrianam-pirenena mahakasika ireo nosy malagasy ireo. Samy niezaka ny ary ny tombotsoany rotonta. Mbola hitoy any ivelan'ny nosy ankilany ny fifampidiniana mahakasika ny hamerenana ny Madagasikara ireo nosy ireo araka ny fanamarana navoakan'ny firenena mikambana ny taona 1970. Nisokafana tamin'ny fomba ofisialy androany fiofanana ho an'ireo tanora mpanaraha maniry isehatra amin'ny économie bleue izay karakarain'ny OIF sy ny OIT. Mandray anjara amin'izany ny solotenan'ny tanora avy eto Madagasikara, Djibouti, Maurice, Seychelles ary Comore. Gaëtan Andratsiravo. Ho toy ny paikady ara-toekarena no lanina nandritra ny fihaonana tampo ny 20 ny francophonie tao Dakar ny taona 2024. Manangona ireo firenena mpikambana ao aminy ny OIF na ny Organisation de la Francophonie, iaro ny tombotsoa iombonana, hijery ny fanatsarana ara-barotra, ny fidirana amin'ny fampiasana vola ary ny fanomezan-danja ny famoronana sy ny fanavaozana. Ao anatin'izay no anampinay fandraran'ny vehivavy sy ireo tanora ho fampiroborobona ny orinasan'izy ireo ao anatin'ny fanavaozana. Afaka mampandroso maharitra aty Afrika ny toe-karena manga. Satria miisa 7 ireo firenena manamorona ranomasina aty amin'ny kontinantatsika ary manamoro-tsiraka mihoatra ny 7,400 kilometatra. Ny fanitarana ny jono, ny fiompiana trondro, ny fizahantany, ny fitaterana sy ny tafika an-dranomasina dia afaka ampiana ny fahantrano ary anampy amin'ny fanjarian-tsakafo, ny fanomezana asa, ny fitombon'ny toe-karena, ny fanondranana any ivelany, ny fahasalaman'ny ranomasina ary ny fampiasana maharitra ireo arenan-dranomasina. Misy araka izany fiaraha-miasa eo amin'ny OIF sy ny OIT ka namondronana ary anomezana fiofanana tanora manodidina amin'ny 10 avy amin'ny firenena misy 5. Fiofanana izay tanterahana eto Madagasikara ary nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany. Ny zavatra natao eto anio moa dia firenena maromaro no miara-misalaya amin'izao activité ataontsika amin'izao fotoana izao. Ny avy any Djibouti, ny any Maurice, ny Seychelles, ny Comore, ny Madagasikara, anaky 5 izany firenena izay ahitana tanora
izay manana fikasana amin'izao fotoana izao miditra fandrarana amin'ny sehatry ny toekarena manga. Isika ny Madagasikara moa fantatrao fa manana programa an'asa panjakana ny fiarina dia isika dia mampivetra bebe koa ny tanora malagasy mba ifandray amin'ireo tanora avy any ivelany ireo, ifampizara traikefa zareo ary indrindra hijery inona no azonao atao mba ho tena mpandrara matanjaka ny ampitso fa ny androany aloha dia ny hoe ahoana no ahafana manomboka ao amin'izany setra fandrarana izany. Midadasika ary misahana lafin-javatra maro ny toe-karena manga. Ohatra amin'izany ny fitandrahana ireo arena anaty rano, ny famokarana angovo vaovao, fitaterana an-dranomasina sy ireo rehetra mifandraika aminy, ny fizahan-tany sy ny fialam-boly. Nomena sehatra manokana amin'izany ireo tanora. Ny tanora izay mbola vitsy no misehatra ao anatin'ny fandrararana amin'izao fotoana izao. Ho an'ny Madagasikara manokana, raha ny tarehimarika navoaka ny OIT ny taona 2024, ny 200 ny tanora ihany no manana ny fahafahana hanangana ny orinasany. Mahakasika ny lalamoan'ny baren'i Madagasikara vaovao ray vao zao dia napiditra baolina ray indray isika tamin'ny alalan'ny Voavy Paulin. Araka izany tarika 5 ray ny baren'i Madagasikara. Ho rahantsika akaiky ihany mahakasika 7 zotran'ny lalao. Nanolotra 10 tapitrisa ariary ho fanampiana ny fananganana pipiniera eny Ankanja Soa mandrakizay ny Masivosino monina sy miasa eto Madagasikara. Tolo-tanana amin'ny fitondram-panjakana atratrarana ny tanjona amin'ny fambolekazo Gaëtan Andriatsylavotra. Nanomana toerana nanaovana pepiniera na toerana fikarakarana zanakazo manodidina ny 10 tapitrisa fototra ny eny amin'ny kianjan'ny Soa mandrakizay. Araka izany, tonga nanome fitaovana mitetina 10 tapitrisa ariary ho an'ny fikarakarana izany ny Masivosino monina sy miasa eto Madagasikara. Ireto farany izay nilaza fa efa hita ary azo tsapahitanana ny ezaka ataon'ny fitondrana malagasy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. L'ambassade de Chine a offert un don de 50 millions ariary. Nanolotra fanomezana mitentina 10 tapitrisa ariary ny Masivosino Chine hanampiana ny ezaka ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fambolena azo eto Madagasikara ka tonga azy ho nosy maitso izay tafiditra ao anatin'ny UM. Mamelanja ny fiarovana ny tontolo iainana izahay. Araka izany ny Masivosino dia hiezaka ny hanohana trany. Zava-dehibe ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana eo amin'ny fifandraisan'ny Chine sy Madagasikara. Hanohitra ny fanampinan'ny Madagasikara izahay amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ireo fitaovana natolotry ny Masivosino ireo ary nisy ny fanaova-tsony fiarah-miasa eo amin'ny Masivosino sy ny ministera tompon'andraikitra. Ankoatra ny eto Soa mandrakizay, toerana maro no ananganana pipiniera ahafana manana zanakazo maro. Tonga eto Madagasikara nitsidika ny état-major malagasy androany attaché de défense ny état-major Tanzanie. Anatin'ny fanamafisana ny fifandraisana ara-miaramila eo amin'ny Madagasikara sy Tanzanie izao fitsidiana izao miandarandriana. Isitraka fampianarana ara-miaramila any amin'ny école d'état-major any Tanzanie, Madagasikara. Io no nambaran'ny attaché de défense ny état-major Tanzanie, colonel Anna Kerenji, nandritry ny fandalovany eto amin'ny état-major malagasy androany. Anatin'ny fanamafisana ny fifandraisana ara-miaramila eo amin'ny Madagasikara sy Tanzanie izao fepetra izao. Dia mangataka izy mba misy olona avy aty amintsika dia anatra ny école d'état-major, manana école de guerre zareo izay ataony hoe National Defense College dia mba afaka manome olona zany tsika andeha hianatra any. Mangataka koa izy raha mety eo moa ny bareran'ny sakany eo amin'ny teny mba andefa olona amin'ny akademia miaramila. Izy koa efa manana traikefa eo amin'ny resaka maintien de la paix na le fampandriana fahalemana reny, manana centre d'entraînement mikasika an'izany dia tsika zany afaka mandefa officier miofana any amin'ireny centre d'entraînement reny. Eo koa moa ny azy ny tafika ranomasina dia misy zany ny fizarana traikefa eo amin'ny tafika ranomasina malagasy sy ny tafika ranomasina tanzaniana. Hanomboka ny taona 2024 izay fandefasany io fananany Tanzania izay ary aharitra herintaona ny fianarana. Entina hanatsarana ny traikefa ny tanjona raha ny fanazavana trany, indrindra eo amin'ny lafiny fampandriana fahalemana. Manapirofo ny fahatsarany fifandraisan'ny firenena roa ny toto izao fiaonan'izao.
I Tanzania izay efa nanambara ny hijerena hatrany ny fanamafisam-piara-miasa indrindra amin'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny Communauté d'Afrique de l'Est na ny CAE sy ny Communauté de Développement d'Afrique Australe na ny SADC. Mbola maro ny lesika eo amin'ny fomba fiasa ho ny sekretera-panjakana miadidiny gendarmerie pirenena nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fifirian'ireo manamboninahitra ambony eo anivon'ny gendarme ty androany ity gaeto Andriatsilavitra. Nanomboka omaly ary ny faran'androany ny fivoriana tanteran'ireo manamboninahitra ambony eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Fivoriana izay natao ametrahana ireo tombanizaka, anaovana jeritodika ireo baikonomena sy ahafana mandray fepetra amin'ny fanandrefy amin'izany amin'ny famerenana ny filaminana sy ny fahatokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana. Mbola maro ny lesoka hoy ny sekretera-panjakana miadidiny ny gendarmerie pirenena. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fanasaziana ireo izay niopef teo am-panatanterahana ny asany. Misy olona any manamboninahitra misy azany any amin'ny manamboninahitra rivotra misy voasazy ny olona sazy tena zavatra tsy mety mihitsy ny nataony firy olona ty afara mbola tsy ninona zavatra aseho. Reny zany ho an'ny tompony andraikitra amin'ny commandement sy ny aty amin'ny seka dia zany mila avahana tsara hoe izy le olona concerné amin'izay rehefa tsy taro izy dia zany iteny anareo zany fa ianareo zany tsy manaraka aveo fa misy an'izay amintsika za tena gaga mihitsy maninona matroka maninona le hafa ao anatin'ny ray mpimaso totona ny saziny mandeha le izy misy ambadika zany izy mety hoe népotisme mety hoe corruption zany eo ambadika izay. Isan'ny fampanantenana nataony zandary ihany koa ny fanaraha-maso ireo basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika miparitaka sy ampiasainy ny dahalo. Voaresaka manokana amin'izany ireo basy natokana ho an'ny mpitandro filaminana. Atrano zao zany tsika teneniko sana amin'ny oktobra zany manangana commission dia arao-maso miaraka amin'ny polisy sy ny tafika mba ho tadiavina atrano zao kama vo anankiray eny no mahita le masy 36 tany maniry eny kama mahita hoe alina tao réparena tao amin'ny kapisaty le izy dia any ny tanàn-dahalo no hita. Fa ny sisa zany amin'ireo 97 reo zany dia tsy fantatra hoe aniza taiza ovina. Misy lesoka amintsika nefany ny olona zany tena mijerany manam-pahefana dia mijerany hoe zalahy ihany manana ny basy eo aloha mitianana hoe anizy io basy io. Dimianareo anaty commission manome anareo jusqu'au 31 décembre ahitana ahoana ny ahafahana mamaha ny olana io satria raha mbola io zany reseo dia nahatsiaro tena ho tsy maty manota zany reo olona reo zany. Na eo azy izany rehetra izany, maro ireo ezaka vita ho famerenana ny filaminana eto amintsika ary maro ireo zandary sy manamboninahitra ambony nomena fankasitrahana. Isan'ny notsehivina nandritran'ny 2 andro ny aonana ihany koa ny fitondran-tena tokony hananany tsirairay eo am-panatanterahana ny asany amin'ny maha-piaro ny vahoaka sy ny fananany azy. Taorina ny fidiran'ireo mpiasan'ny postra malagasy ho mpikambana eo anivon'ny Otiva Boeny iroso amin'ny famadihana azy ho société anonyme ny ministera tompon'andraikitra miroso amin'ny fametrahana émergence de Madagascar ny mpitondra ho ny lehibe ny faritra mpisolo-toerana ao Boeny manoloana izany gaeto Andriatsava. Isan'ny tanjona nandraisan'ny fanjakana an-tanana ny fitantanana ny Otiva Boeny amin'ny alalan'ny ministeran'ny posta sy ny fifandraisan-davitra ny fampiroboroboana ny fampindramam-bola madinika fanavaozana ary fampivoarana ny tanora sy ireo mpandraharaha malagasy. Voafaritra ao anatin'ny fanekem-piaraha-miasa dingana voalohany tsy maintsy lalovana ihany koa ny fidiran'ireo mpiasan'ny posta ho mpikambana ao aminy. Io fidiran'ny mpiasa io izay notanterahana omaly. Dia miroso tanteraka ny fitondram-panjakana izay tarihany filohajaina Andrinina Rajoelina eo amin'ny fametrahana ny concept ny émergence ary izao fidiran'ny postra ao amin'ny Otiva Boeny zao dia isan'ireo velorano izay nataon'ny filoham-pirenena moa zany teo amin'ny vahoaka malagasy eo amin'ny fampiroboroboana ny famatsim-bola madinika ary koa amin'ny fanavaozana ary ny fampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny fanaraka amin'ny toetrandro ankehitriny sy ny hoavy. Aoriany ny fidiran'ireo mpiasan'ny posta ho mpikambana eo amin'ny nivon'ny Otiva Boeny mbola maro ny dingana tsy maintsy arahana. Tanjona raha ny fanazavana ny famadihana ny Otiva Boeny
ho société anonyme. Raha ny voasoratra ao anatin'izay protocole d'accord iny protocole d'accord finiava tamin'ny 28 octobre teo iny dia ny famadihana ny Otive Boeny ho lasa société anonyme. Araky ny lalàna izay efa misy amin'izao fotoana izao fa tsy hoe koa hoe ity fandraisam-paosy ny Otive Boeny ity nampisy an'izay amin'izay fa izay ny lalàna misy amin'izao fotoana dia hivadika ho société anonyme zany ny statut ny Otive Boeny atoato. Io nefany dia tsy maintsy aloavan'ny fivoriam-be ny mpikambana. Zany hoe tsy maintsy ho avy zany ny fotoana izay zareo ato amin'ny Otive moa zany no tena mandamina an'izay. Ny fotoana izay hiantsoana fivoriam-be ny mpikambana. Ny 20 oktobra lasa teo no natao ny sony fifanekem-piaramiasa teo amin'ny positra malagasy sy ny Otive Boeny. Tsy aivina, henatra any amin'ny 13 ny zana-bola alaina amin'ny olona raha mindram-bola, hoy ny ao anivon'ny ministeran'ny positra sy ny fivandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny aitao arakajy mirindra. Enina sy ray indray ny mbolina amintsika amin'ny teny izao namono ray indray ny baren'i Madagasikara tamin'ny alalan'ny Jeremy Morel azafady indrindra fahoarahantsika io ihany nosotran'izay lalao izay. Fa tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra izitsika amin'ny teny izao narirana izay na rahantsika ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra. Feo ihany koa mahakasika ny ilay raharaha alajaza. Rehefa avy eo. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litros pour el pique-nique, 330 millilitros pour el goûter. Robert, en français c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. Ny natiora dia efa manome ny tsara indrindra no fantenana sinokatsy ho an'ny yaourt ity. Izany no mahatonga azy maritra sy matsiro aok'izany. Antsika no mankafy azy isan'andro ary isaky ny mitaky azy ny vatantsika mba hahazoana ny hery sy tanjaka ilaintsika hiatrehana ny tontolo andro. Ity yaourt authentique, naturellement bon. Iti est un produit certifié et validé par le ministère de la Santé publique. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Découvrez le R5 16 4G et plein d'autres modèles Hôtel Mashup le plus proche de chez vous. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac+8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors, qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop!
je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'applicateur Cirage Express Baran, l'applicateur Ravi Bleu Blanc Baran, le lait de soin Baran entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style. Normal. Your sister was murdered, and you're trying to deal with that. I remember last summer. Who's that? I knew it wasn't you, I swear to God. We found your car, Mark. Are you sure there's nothing you want to tell us? He was the last person to see Zoe alive. I never said I was perfect. As long as we learn from our mistakes, they can't really hurt us, right? Echo, Mark didn't kill Zoe. You ever see this guy, you turn around, you walk away. I'm serious, Echo. Jason, I knew your sister. Something happened last night. It's crazy how quickly a good time can turn bad. But it's all my fault. I had no idea what he was gonna do. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tonga nitsidika ny fokotany Anosy-be izay ao anatin'ny boriboritany faefatra ny candidat ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Naina Andrizitoaina androany. Tsy misy afa-tsy ny velarany arivo ihany no afaka anafitra n'Antananarivo raha ny fanazavana. Olaram-pameana ho an'ny candidat Naina Andrizitoaina ny fiarovana ireo fananam-bahoaka sy ny mponina, ny fahadiovana ary ny fanalana ny fako, ny fanamboarana ny lalankely sy ny fanaovana ireo foto-drafitrasa maro izay ilain'ny vahoaka. Io ny nambarany tamin'ny vahoaka teny amin'ny boriboritany faefatra androany. Fa zao ny ilaina Antananarivo, firaisan-kiny, fitiavana, firahina, mampasatsy-morona. Aleo amboarintsika an-tanàna, amboarintsika miaraka amin'ny député rehetrarehetra. Amboarintsika miaraka amin'ny mpanolotsaina, mandrasatsy-mana. Amboarintsika amin'ireo fokotaninao. Ataontsika izay. Ny ambulance amin'ny commune potika, tsisy tanam-botra. Amboarintsika. Dokotera nify efa tsisy ny trano nafatranona gardien. Amboarintsika. Satria hita fa tsy vita ny asa. Tsy vita ny leksi ny asa nandritra ny efa-taona. Io ve ho vita ny kodizafy mandritra ny efa-taona ho avy. Vita sa tsy vita? Tsy nahavita zareo. Ty zao vao nandalovako tsy androany efa nandalitety izy député. Iny lalan'iny ny fako iny tsy voadio. Ny lalana tsy vita, ny jiro tsy misy. Ny rano tafiditra anaty trano. Manana ny programa nasa entina hanatsarana ny sehatra ny fanatanjahantena eto Antananarivo renivohitra ny candidat Naina Andrizitoaina. Ny tenany izay nanolotra fampitaovana ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny baolina lavalava. Ny fanatanjahantena, ny rugby anisany dia anisany lalam-pahamehana. Tsy dia nisy mikarakara firy, na foot io, na rugby io, na hafa io, tsy dia nisy mikarakara firy. Nidina tany tanàna nandritra izay novolana izay. Laiza mandeha, nahita tanora manao rugby, nahita tanora manao foot, mitady tournoi, mitady terrain. Isaky ny mandeha dia mba miteny foana ilay tanora hoe etsy misy tady, afaka manao terrain tsika. Dia rehefa izay izy dia misy ny tady commune io, ka raha tsika
nanentana ireo mponina teo amin'ny boriboritany faefatra sy ireto tanora mpanao fanatanjahantena ihany koa i Nainandriana Citroën mba hifidy ny larana faefatra amin'ny 7 Novambra ho avy zao. Betafy miara-miainga sy miara-mandroso io no tanjon'ny candidat ho ben'ny tanàna Andriamizaka Alova izay natolotry ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny commune ambonivohitra Betafy. Koly TV Antsirabe. Fokotany miisa 13 ary mponina mahery ny 403 alina eo ny mandrafitra ny commune ambonivohitra Betafy. Raha ny fantatra dia 700 ny mponina ao anatin'ity commune ity dia tantsaha avokoa. Fanarenana sy fanovana ary fampandrosoana eny fotony ny tanjona ho an'ity candidat ho ben'ny tanàna natolotry ny antoko malagasy miara-miainga ity eto Betafy. Candidat natolotry ny antoko malagasy miara-miainga tokoa eto amin'ny commune urbaine Betafy. Tanora ny tenako ary say hiatrika sahady an'izany hoe hitantana commune urbaine Betafy zany. Manana viana tokoa ny fampandrosoana Betafy satria izay ny tena hitako fa potraka anatin'ny lavaka anaty katerena Betafy amin'izao fotoana izao. Efa manana viana sy paikady tsara drafitra amin'ny fanarenana sy fampandrosoana ity tanàna ity ny candidat laharana faefatra. Any maha tanora azy dia tsy misalasala mihitsy ny tena ny mifandray sy mifampiresaka izay tena marary ireto vahoaka ireto. Vonina tanteraka araka izany ity candidat avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ity amin'ny fampandrosoana sy fanarenana amin'ny Betafy mba ho Betafy miara-miainga sy Betafy miara-mandroso sy madio ny tanjona. Ny candidat Andriamizaka dia mametraka hoe vonina hitondra ny hetaheta amin'ny vahoaka makany amin'ny fanjakana isan'ambaratonga amin'ny fanarenana ny commune urbaine Betafy. Ny zavatra tena itsoroko amin'izao fotoana izao dia fanarenana amin'ny Betafy aloha izay vao fampandrosoana amin'ny Betafy. Izay analako tanjona izay manao hoe Betafy miara-miainga, Betafy miara-mandresy, Betafy miara-mandroso sy madio no tanjona. Izay ny amin'iny fampianatra voalarivo ao anatin'ireo EPP miisa 13 amin'ny boriboritany fahatelo no nomeny ny solombavamboaka any tohana ara-tsakafo izay tafiditra amin'ilay hetsika atao hoe tohanaina omaly nitondra fanohanana ara-tsakafo tetsy amin'ny EPP Andravango voalohany izy. Miantarandriana. Mitohy ny hetsika tohanaina notontosain'ny solombavamboaka any ao amin'ny boriboritany fahatelo. Hatreto mpianatra 7 ao anatin'ireo EPP miisa 13 amin'ity boriboritany ity no nisitraka izao hetsika sosialy izao. Saorako be da be tona aloha ireo mpiara-mombonantoka rehetra izay namaly ny antso satria nisy antso avy zany nataoko momba an'izay hetsika tohanaina izay dia nahazo légume izay mitetina ataontsika hoe 500 kilao isan'andro dia 3 andro ao anatin'ny herinandro iray zany hoe eo amin'ny 2 tonnes eo isan-kerinandro zany no zaraina amin'ny EPP 13 dia izay ny hetsika androany dia misy ihany koa ireo goûter izay koba katsaka izy ireo omenan'ny ankizy amin'ny goûter zany ho fanohanana azy ireo ihany ao anatin'izay fianarana izay. Mpianatra rehetra kilasy voalohany ka hatramin'ny kilasy fafito zany hoe 12e ka hatramin'ny 7e mahazo misitraka an'ilay izy daholo sakafo atoandro sy goûter. Hitohy hatrany ity hetsika ity raha ny fanazavana. Raha ireo mpianatra nanala ny fanadinana CEPE no nisitraka izany teo aloha amin'ity indray nitoraka ity tsy fanampy-tsakafo ihany fa fanohanana amin'ny alalan'ny kantina no nitontosaina. Nanomboka androany ary farana rampitso ny fanadinana antsoratra ho an'ny certificat d'aptitude pédagogique ho an'ny sekoly ambaratonga fototra manerana ny nosy. Nantsipiriny setinga ito Andretsilavo. Taranja efatra manodidina ny pédagogie na ny fomba fampianarana sy ny fampitana fanabeazana no anadinanareo mpampianatra maniry ny ahazo ny CAP-EP na ny certificat d'aptitude pédagogique ho an'ny sekoly ambaratonga fototra manerana ny nosy. Ity ny fanadinana ofisialy farany karakarain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa amin'ity taona ity. Raha amin'ny amin'ny taona 2024 niakatra hatrany amin'ny 350 isanjato ny isan'ireo mpiadana manerana ny nosy. Misy matiera efatra moa ny anadinana amin'izany dia efa tapakandro ray matiera ray isaky ny tapakandro. Dia ny isan'ny mpiadana manerana ny nosy 3,770 7743. Raha oharina tamin'ny herintaona dia nahitana fitombona 350 faingo 1,7 isanjato satria
4 sy 10 ny mpiadina tamin'eritaona. Ny trano iasana na iasana anaovana ny fanadinana amin'ity taona ity manerana nosy 370 sy 400 miparitaka amin'ny foibe mpanadinana 530. Ny tombo ihany koa ny isan'ny fandraisana anjara amin'ny fanadinana ho an'ny eto Analamanga manokana, izay ahitana mpiadina 750 sy 100 ka 750 taona ny zokiny indrindra, 520 taona kosa ny zandriny indrindra amin'izy ireo. Afaka miatrika ny fanadinana avokoa ireo mpampianatra avy amin'ny sekoly rehetra na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, izay mahafeno ny fepetra takiny. Ny mpampianatra, ny olona afaka miadina an'ity fanadinana CAP ity zany dia ireo mpampianatra na amin'ny fanjakana na amin'ny privé izay manana CAE 3 taona, ancienneté 3 taona zany manana mari-pahaizana baka 2 taona dia manana ancienneté 2 taona. Diplôma omeny fanjakana ireo mpampianatra ny CAPEP ary manana ny lanjany. Misy fiantraikany eo amin'ny fiainana sy ny tontolon'ny fampianarana io diplôma io. Io dia diplôma art pédagogique ilaina any amin'ny fampianarana primaire. Raha hitantsika tamin'ity taona ity zany dia nanan-danja kokoa ireo tamin'ny lafin'ny fisafidianana ny fandraisana mpiasa-panjakana tao anivon'ny ministera, ireo izay nanana ny diplôma pédagogique tafiditra tao anatin'izany ny CAE sy ny CEP dia manantena sy manentana trano ireo mpampianatra ampitombon'izany fahaizan'izany ary haka io fanadinana io fa ilainy izy eo amin'ny fiainany, ilainy koa izy eo amin'ny fampianarana sy ny karamany. Mbola isy ny adinam-bava ho an'ireo mpampianatra afaka izao fanadinana an-tsoratra izao. Izany hoe mampianatra ka ny fomba fampitana ny fahalalana amin'ny mpianatra no tsaraina sy hanomezana noty ny tsirairay avy. Mahakasika ny raha alajaza kosa indray efa tafaverina amin'ny fianakaviana nanomboka omaly tany izay nanaovana antsoavy teny anivon'ny tambazora tserasera efa herinandro maromaro izay adina mpivady no ny andohany ity raharaha ity. Henri Florent. Raha ny antotanisa avy eo anivon'ny polisy pirenena misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny eloka mamofady etsy tsara lalàna ho an'ity taona ity, nahatratratra amin'ny 457 ny isan'ny fanambarana zaza tsy hita. Voafaritra fa 736 amin'ireo izay vokatry ny fitsoahana tokantrano noho ny antony maro samihafa ary 713 amin'ireo ny tsy fahitana zaza. Manoloana io antotanisa voalaza etsy ambony io, miisa 777 ireo zaza tafaverina ny antokantranony. 2 amin'ireo no nindaosy ny fahafatesana. Ny ambony kosa tsy nanaovana fanambarana teo anivon'ny polisy pirenena tao arian'ny fitarainana. Iray amin'ny tranga ny paritaka teny anivon'ny tambajotra serasera ny tsy fahitana ny tany tato ato izay. Efa tafaverina eny anivon'ny fianakaviana izy ankehitriny. Adina mpivady no fototry ny fanafinana ny tany. Ny mahakasika an'ilay tantaran'ny tany zany hitantsika tany anaty Facebook sy ny tambajotra serasera teny fa nisy hoe alerte akidina pinina. Ny mahakasika an'ity zato ity dia adina mpivady natoran'ilay izy misy ray aman-dreny miteraka ankizivavy anankiray teraka ny tany efa nisaraka aloha ireo dia avy eo ny rain'ilay tany niaraka tamina vehivavy anankiray niaraka mifampitondra toy ny mpivady dia misy tsy fifankazahoana sy ny adiady majinijinika tao amina mpivady dia misy ny ady dia nalain'ilay vehivavy tany am-pianarana ny tsinainy tany am-pianarana ilay zaza dia nentin'ny tsoka tamin'ny latsinainy omaly vao fantatra hoe taiza nitondrany anazy nentin'ny tany tany fotsy tany amin'ny fianakaviany tany lavitra tany ilay zanak'olona. Tao arian'ny fampitorana nataon'ny sampandraraha misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny eloka mamofady tsara lalàna, natolotra ny fampanohavana androany ny reniny sy ny rainy ary ilay vehivavy niaraka tamin'ny dadany ary ny anampavin'ity vehivavy ity. Raha ny fantazavana hatrany, séquestration no nahazo an'ny tany fa tsy kidnapping izay feo mihely teny anivon'ny tambajotra serasera. Asa miavaka indray nentina aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity dia asa fanamboarana kifafa izay mahavelona izany raha ny fanadadiana natao arahoara. Valitaona teo eo izay no nanaovan'ny Eugène ity asa fanamboarana kifafa ity, asa izay nolovainy tamin'ireo ray aman-dreniny. Fianakaviana roa izy ireo no miara-misalay manao ity asa ity. Any Behenjo no akana ireo akora fototra anaovan'ny kifafa ary isan-kerinandro izy ireo no midina manangona izany.
ety amin'ny sapahanambotry manjaka kosa no toeram-piasany ary varotany ireo kifafa ireo. Fitaovana maro no entiny Eugène nanaovana ny asany. Any Beny zay maka n'ity bozaka fanaovana kifafa ity dia folo fatorana isan-kerinandro no entinay dia ny ray fatorana mahavita 60. Rehefa tonga eto ilay kifafa dia tady 200 metatra no mahavita an'ilay ray entana ilay 60. Dia ny hazo indray efa misy manatitra. Fitaovana ampiasainay zany dia bozaka, dia anjavidy, dia tady, dia hazo, dia fantsika, dia antsy be. Mitsinjara ho maromaro ireo fianakavian'ny Eugène rehefa hivarotra ny kifafa vita. Ao ireo kifafa kelikely izay hoentina mandehandeha, ao kosa ireo lehibe izay amidiny eto amin'ny sapahanambotry manjaka. Misy karazany roa ny kifafa amboarin'ny Eugène, samy misy mpanjifa avokoa anefa izany. Misy karazany roa ilay kifafa dia ny ray ilay tena bozaka ambony, ny ray anjavidy. Fa samy kifafa tokotany daholo ihany. Dia ilay tena bozaka 12,5 mbola ilay anjavidy, ilay hazo 7,500. Ilay anjavidy zany zao tena mandeha. Zany hoe zay zany malafo farafakely ny 60, lafinay mbo farafabetsa ny 300 ao anatin'ny ray andro. Arakaraka ny tsena indray mahatonga anazy fa farafakely ny loha 60. Manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 9 hariva Eugène no eto amin'ny sapahanambotry manjaka. Sady manamboatra izy eto no mivarotra. Mahavelona avokoa ny asa rehetra rehefa hay ny manaja sy manantanteraka azy am-pifaliana, hoy hatrany raha manampy Jean Eugène. Enina sy roa mbola amintsika amin'ny teny izao nanena isa ray arak'izany zareo Nigeriana. Eo amin'ny maharesaka iraisam-pirenena any Bolivia, mitaky ny fanesorana ny filoham-pirenena mpisolo-toerana sady ny pomba ny filoha teo aloha Evo Morales. Vahoaka anarivony arak'izany no manatanteraka fihetsiketsehana any an-toerany fanadina. Valoandro taorian'ny fametra-pialany ny filoham-pirenena boliviana Evo Morales. Mitaky ny fanesorana ny filoham-pirenena mpisolo-toerana Jeanine Anasady ny pompy ty filoham-pirenena teo aloha ity. Nambarana izy ireo fa fanongana mpanjakana tsotra ny alany ny filoha Evo Morales teo amin'ny toerany. Vahoaka anarivony arak'izany no nanatanteraka fihetsiketsehana tao La Paz androany. Isan'ny faritra nahitana fitokonana ihany koa ny tao El Alto sy ny Cochabamba. Tapaka avokoa arak'izany lalana ifamezivezena any an-toerana. Manomboka hita ny fiantraikan'izany amin'ny fiainana andavanandro ny mponina, indrindra ny famatsiana sakafo. Tapaka ihany koa ny lalana miazo ny rafinerie ao Sekanta izay mamatsoloka ny tanan-dehibe maro ao Bolivia. Tsy maintsy nandray ny andraikiny amin'ny fanelanelanana ny savorivory manoloana io ny fivondrona beneveka. Nisy ny antso natao ho an'ireo mpisehatra voakasika indrindra ny fanjakana foibe. Ny antoko politika sy ny solotena ny fiarahamonim-pirenena. Iadevitra ho fitiadiavana ny marimaritra iraisany isiny ny fitoniana, irosona amin'ny fifidianana malalaka. Permettant la tenue d'élections générales. Amin'izao ora itenenantsika izao mbola enina sy roa mbola eo amin'ny fionan'ny Niger sy Madagasikara mitarika izy ny barian'ny Madagasikara amin'ny zany. Dia zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Angasarany nanaraka izany. Soava tsara atao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Luxor, le plaisir du confort. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.